dia tonga soa ato amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao ary dia faly miarahaba ny filoha vaovao dia tsisy izany fa ny filoha Andry Nirina Rajoelina izay voafidy hitantana ny tany sy ny fanjakana ao Madagasikara. Dia mirary soa ary dia mirary fahombiazana tanteraka ho anao amin'izany adidy mavesatra dia mavesatra izay miandry ianao amin'izao fotoana izao satria tsy mora raha ny fandehan'ny fiainana ao Madagasikara amin'izao fotoana izao satria dia tena efa ao anatin'ny fahatrana mangitsokitsoka tanteraka ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ka izahay aty ivelany moa zany ivelany Madagasikara zany dia mijery manaraka ny zava-misy rehetra amin'ny internet. Ka raha ny fijeriko manokana zany ny analizy personnel ataoko dia mbola tsy nahita tao Madagasikara zany fifidianana izay niteraka ataontsika hoe zany hoe karazana suspense goavana be ary niteraka an'izany ataontsika hoe zany hoe fientanam-pon'ny vahoaka. Inona no antony? Inona ny ao ambadikany? Raha ny analiziko izaho personnellement zany amin'ny maha-pikirakira ny développement personnel ny tenako dia ny hoe miandry famonjena goavana dia goavana ary miandry ataontsika hoe zany hoe miracle mihitsy zany avy amin'ny mpitondra izay hitondra eo zany ny vahoaka malagasy rehefa tena ataony kaonty satria raha ny fijeriko ny fanatisma izay misy na tamin'ny Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina sy tamin'ny mpifanadrina aminy dia Andriamatoa Ravalomanana Marika dia nitsangana izany ataontsika hoe fanatisma izany tamin'ny tantaran'ny fifidianana tao Madagasikara hatramin'izay. Misy antony izany zavatra rehetrarehetra zany, misy zavatra zany andrasan'ny vahoaka aminao Andriamatoa filoha ka dia manatena izahay fa tsy handiso fanantenana ny vahoaka ianao amin'izay lafin'izay ary ireo vinanasa izay natolotra ao dia tsy misy maharatsy azy. Maro dia maro mantsy izany ny hoe fanakianana. Ny tenako manokana dia tsy fombako ny tonga dia manakina zavatra mbola tsy misy, ny mikritika zavatra mbola tsy natao. Fa raha amin'ny logikako manokana dia ny hoe avelao aloha zany izy anatanteraka ny zavatra izay nampanantenainy, izay isika vao afaka zany ny anao ny hoe jugement hoe ho vita ve sa tsy ho vita ny zavatra nampanantenainy filoha Andry Nirina Rajoelina. Raha ny fijeriko manokana zany ny analyse de personnalité ny filoha Andry Nirina Rajoelina dia amin'ny mampanao développement personnel ny tenako dia olona manana fikirizana zany izy eo amin'ny fiainana, izany hoe manana zany ataontsika portrait na leader satria dia tonga izy amin'ny tanjona izay nokendreny dia ny hoe ho filoham-pirenena. Efa teo izy tamin'ny tetezamita zany
natotosa an'izany adidy amin'ny maha hoe lehibe ny transition azy izay. Tsy dirako lalina ny momba ny resaka hoe politika zany, fa ny personnaliteny zany araky ny fahitako azy zany no tiako alefa ho partagena amintsika vahoaka malagasy. Manana izy zany ataontsika hoe olona izay mikajy an'izany atao hoe tanjona zany amin'ny fiainana, indrindrandrindra dia ohatra tsara amin'ny tanora zany amin'izao fotoana zao dia ny hoe manana tanjona, ary rehefa tena atao zany ny fanadihadiana dia manana détermination izy zany atongavany amin'izany tanjona tiany ho tratrarina izany. Ary niainga izy tamin'ny ataontsika hoe zany hoe ny tsy misy, ka eo zany no mampisy koa zany ny ataontsika hoe self made man aty Amerika avaratra zany dia ilay olona izay namolavolany tenany, namolavolany personnaliteny zany mba ho tonga amin'ny tanjona iray izay tratrariny amin'ny fiainana. Tsy misy maharatsy amin'izany zavatra rehetra izany, fa dia azo lazaina fa qualité tsara dia tsara ananan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina zany izay côté amin'ny hoe filofosana ary ny finoany fa ho tanterany ny zavatra izay kasainy, ary indrindraindrindra zany dia eo ihany koa ny hoe fitiavany ny zavatra izay ataony. Izay ny slogan netiny tamin'ny propagandiny zany ka dia mananteny isika zany fa izay force ananan'ny président Andry Nirina Rajoelina izay dia force positive izay entiny koa zany anatanterahana ny promesse rehetra izay nataony. Ary indrindraindrindra zany dia ilay fitiavana izay slogan netiny zany dia tena ho tanterahany amin'ny maha hoe fitiavan-tanindrazana ny mission an'izany, satria ny mission ny président de la république dia ny hampiakatra ny farim-piainan'ny vahoaka ao aminy, ary dia ny afaka hampisitraka ny arena izay misy ao amin'ny tany iray zany mba ho amin'ny tombotsoan'ny vahoaka izay entiny. Izay zany no ataoko fa mission goavana ary défi goavana indrindra zany izay miandry ny président Andry Nirina Rajoelina, ka dia matoky ary manantena zany izahay fa dia anao ny asanao amin'ny kitsipo ary amin'ny fonao tanteraka araky ny slogan izay entinao, satria tsara dia tsara mihitsy ilay foto-kevitra izay entinao raha ohatra ka tena hoe entinao marina amin'ny hoe objectif zany ny amin'ny hoe fampandrosoana ny Madagasikara sy ny fampandrosoana ny malagasy, satria ny etapy tratranao zany aloha amin'izao fotoana zao ny objectif zany aloha dia ny objectif anao aloha zany dia ny azahoanao mipetraka eo amin'ny seza volamena zany amin'ny mahampitondra firenenanao. Tratranao zay tanjona zay, fa ny amin'ity indray mitoraka ity indray zany dia tanjona hafa indray zany no miandry anao. Dia izay efa voalazako teo zay averiko indray mandeha dia ny hoe hampiakatra ny farim-piainan'ny vahoaka ary ny vahoaka hisitraka ny fananana ao Madagasikara, satria dia
manan-karena isika malagasy, manana ny rehetrarehetra isika malagasy, ka izay fahaizanao ny ataontsika hoe zany hoe ny fahaizanao mikirakira ny zavatra rehetra izay nahatongavanao eo amin'ny tanjona izay tianao kendrena zany, dia mba atenainay koa zany, mba ampiasainao koa zany amin'ny hoe atotosanao zany ny objectif ny etape manaraka dia ny vahoaka amin'izay. Ka tsy fombako zany ny resaka hoe préjugé raha ny tenako manokana hoe aiza ny avitan'izany, matoa izy zany ny safidy an'io lalan'io, madoa izy zany mampanantena, dia manana ny stratégieny zany izy ny atongavany amin'izany lalana izany. Ara-psikolojika zany satria ny personnalité-ny président zany no tiako mariana eto, satria raha eran-tany dia misy foana izay ataontsika hoe karazana étude na personnalité ny olona anankiray zany izay omena responsabilité toy ny président de la république. Dia ny fahitako azy zany dia olona niaina zany izy tamin'ny fahazazany ny ataontsika hoe zany hoe fitiavana, satria raha araky ny biografiany dia hoe 5 anadahy izy ary izy rery ny lehilahy ary faralahy, dikan'izany dia voakely mihitsy izy zany dia efa nanana tompony ara-pitiavana, satria raha amin'ny hoe tokantrano malagasy izany hoe faralahy izany dia izany no ataontsika hoe zany hoe izany no sosoten'ny fianakaviana rehetrarehetra, indrindra hoe zoky vavy efatra be zao zany no sady ny taisa raha amin'ny fianakaviana malagasy zany no sady ny taisa no ataontsika manindraindra koa zany ny lahy tokana ho amin'ny fianakaviana, ary mitondra koa zany ohatry ny hoe reny, efa eo ihany koa ny reniny zany zay mino fa ny ray aman-dreny dia niandry azy tokoa, niandry azy amin'izany hoe hanan-jazalahy. Izany zavatra rehetrarehetra zany dia tsy afentsika fa amin'ny fianakaviana malagasy izany zazalahy ao an-tokantrano izany dia ohatry ny mpanjaka kely zany, ka nandrasana mihitsy izy, olona tena nandrasany ray aman-dreniny ary nirian'ny ray aman-dreniny, ka misy influence ny be dia be izay zavatra izay amin'ny personnalité ny olona any aoriana zany amin'ny fiainany rehefa lehibe izy. Ka mino marinao fa antoky ny fitokisantena na ny confiance en soi izay ananan'ny président Andry Nirina Rajoelina izany fahazazany zany. Eo ihany koa zany ny hoe ny rainy izay miaramila officier tamin'izany andro zany, manana autorité zany ao amin'ny fianakaviana izay ataontsika hoe zany hoe manana an'izay karazana autorité izay ihany koa zany izay nampitain'ny rainy tany aminy izy, izany hoe eo zany ny hitako zany hoe mahafeno ny toetrana leader ao aminy zany, izay le hoe karazana cocktail na ataontsika hoe eo ny fanindrahindran'ny fianakaviana azy zany amin'ny mahalahy tokana azy, ny fitiavana ny amin'ny hoe mahafaralahy, ary ny exemple na autorité zany amin'ny hoe ray miaramila manam-poninahitra amin'ny tafika zany. Toetra, ireo toetra ireo zany dia azo lazaina fa toetra ampy ho entiny
nanatanteraka an'izany atao hoe tanjona zany teo amin'ny fiainany. Ary raha eo amin'ny ataontsika hoe tanora malagasy angamba de ataontsika hoe vitsy ihany zany ny nanana ny atao hoe parcours ny président Andry Nirina Rajoelina. Satria raha ohatra ny raha ny hoe ny matetika zany ny eo amin'ny fitaizana malagasy dia ny hoe zay zany ny tena misatisfaire ny ray aman-dreny, ny hoe ho dokotera, ho ingénieur, ho avocat, ohatr'izay zany ny zanany. Zay zany no tena faniriny ananany ataontsika hoe rehareha. Ka eo amin'ny trait de personnalité ny Andry Nirina Rajoelina zany dia idirako azy manokana fa satria nijoro amin'ny heviny izy. Satria raha teo amin'ny biografiny zany dia ohatrany hoe ny rainy zany naniry azy mba ho officier miaramila tahaka anazy zany. Kanefa dia mbola tanora eritreriny izy dia efa afaka nijoro tamin'izay zavatra tiany, ny zavatra tiany manao azy ary ny zavatra ananany conviction sy détermination hoe ity lalana ity no izorako, satria ato zany no ahitako ny ataontsika hoe zany ny hoe ny destineko zany. Midera azy manokana aho amin'izay fananany an'izay ataontsika hoe personnalité zay, satria vitsy dia vitsy ny ataontsika hoe tanora malagasy no hanana an'izay détermination amina lalana izay ataontsika hoe zany hoe raha mbola ataontsika hoe fiarahamonina gasy mbola maro ny mety ataontsika zany hoe tsy dia anome importance be loatra zany ny safidy izay noraisiny, satria tsy safidy izay ataontsika hoe zany hoe mamirapiratra amin'ny fiarahamonina, kanefa dia nananany ny conviction fa amin'io lalana io no ahafahany mahita zany ny fahombiazana eo amin'ny fiainany. Ka isany alefako eto amin'ny développement personnel izay atolotro eto amin'ny fandaharana Jeanne Foret Santé dia ny hoe ianao ihany no mahafantatra ny zavatra tianao atao sy ny zavatra hainao ary ny zavatra izay ahasambatra anao. Betsaka ny fandaharana efa natolotro teto zany momba n'izay hoe ahoana ny fahaizanao zany misafidy ny lalana mba hatafitanao amin'ny fiainana. Ka izay